Manatitra ny araba topoko lahy sy topoko vavy ary tonga soa indray tao anatin'izao fampalam-baovao faharoany fatalavitra TV izao. Avetrany isika dia iroso ao anatiny votoatin'izay vaovao izay. Nisy androany ny fivoriana izay niarahan'ny tompona fiara miasa ao amin'ny zotra 109 sy Nisy 150. Nandritra izany no nilazan'izy ireo fa niravona ny disadisa na nifanolanan'izy ireo tamin'ny zotra 165 ka Foana araka izany ny grevy izay nokasaina tanterahana. Foana ny fitokonana izay saika tanterahany zotra 150 mampitoy ny hitanandrano Anosbe sy ny zotra 109 izay mampitoy ny tanandrano 667 hectare androany ny vaha ny olana araky ny nambarana tompona andraikitra ireo zotra ireo izay volan'ny fifanolanana tamin'ny zotra 165 ity zotra faranty izay niasa hatrany tanandrano raha toka tokony hatreo andro be ihany no voalaza ny cahier de charge tokony iasany. Notoeriny reto zotra arotsy ambony izay manana ny taratasy ara-dalàna amin'ny fitaterana hatreo tanandrano zany ary tao anatin'ny herinandro dia nisy hatrany ny fifandirana. Niravona ihany anefa izay olan'izay omaly dia nisy ny fanambarana izay navoaka ny teo anivon'ny distrikana Avaradrano nilaza fa tsy azo ny zotra 165 atao ny mitatitra mpandeha hatreo tanandrano izay araky ny fanazavana nentin'ny tompona andraikitra androany izay nantanteraka fivoriana teny amin'ny Falda Antanimena. Efa vamo ny olana androany zany nanomboka omaly azoma 15 febroary fa namoaka taratasy ny lehibe ny distrikana Tanariva Avaradrano hoe Foana ny fanapa-kevitra nataon'ny commune ny conseiller ny commune Katikely na dia vindronanao an'izay ary izy dia fa lamina zany fa tokony tsy ho any tanandrano intsony ny coopérative miarana 165. Ny ATT fa nanao étude teny 2 andro izy efa nandalo teny fa na 7 ariva na 7 sasany mbola misy tomobile 3 ao amin'ny 109 5 any amin'ny 150 toko angamba mbola ampy any olona ihany zany fa magaga fotsiny hoe ny tsika gasy moa tsy zavatra efa misy manao ihany no ndeha atao fa tokony mba hanao zavatra hafa indray zany fa dia manateny zay fa raha misy ny olana moa vono izay tompona andraikitra atao amin'ny coopérative 150 sany fa anarina tsy mety. Mikesika ny fampiasana ny bus amin'ny fitateram-bahoaka dia manana ny ambarany ankoa ny eo anivon'ny zotra 109 sy 150. Ikena tokoa fisina fa zara misy manavovo fitaovana fa eo amin'ny arabola fotsiny sisa no endrasany hoe ahoana ny laminasa amin'io fa efa mandamana izy eo amin'ny CTU ka efa ho avy tsy elo. Io koa ny toko mbo jerevana zany reto le tomobile reto eto tanàna satria ireo fananam-bahoaka ireo ka mino fa tsy azo tsy amindreo fa tokony mba hoe soavina zany ro zavatra reo tomobile izay misy ireo satria zany volam-bahoaka ny ireo ary ireo sy veloman'ny vahoaka zany ireo ka mampaleolanga ohatra ireo tonga dia hosoloana daholo zany zay zavatra. Arak'izany moa dia mbola tsy mitovy hevitra ny tatra mikesika ny hitetika azy izay fampiasana ireo bus lehibe ho an'ny fitateram-bahoaka eto andrenivohitra sy ny manodidina ireo.